Ampanajana indray tompoko lasy tompoko avy nionako aminao amin'izao takariva izao. Ampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika amin'ity hariva ity. Isan'ny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity ny fahatratrarana ireo harem-pirenena malagasy saika naondrana tsokosoko tany ivelany tany ka mahakasika izay indrindra no dia anokavantsika ny vaovao antsika. Hippocampe na itony antsoina hoe soavaly-dranomasina itony izay maina ny lanja Timkolao saika aondrana tsokosoko no tratra teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato omaly alina. Teratany sinoa misa telo no saika hitondra ireto biby ireto tany Hong Kong. Tratia kanefa izany nandritra ny fizavana izay nataony polisy ny seranana. Fanadidina iarahantsika amin'ny tahina Rarson sy Christian Rakotondramanga. Hippocampe avy aty Madagasikara tany amin'ny serana mpiara-manidina tany Paris andro maromaro lasa izay dia mbola nahatrarana izany biby arovana izany ihany koa teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato omaly. Tany amin'ny fitora ariva no tratra ireto biby ireto tao amin'ny entan'ny sinoa izay saika iainga ho an'ny Hong Kong ary mbola andalo tatsy amin'ny nosy Maurice. Tsikaritra mpanara-maso ny sisy tany ny entan'ireto sinoa telo mirahalahy ireto ka dia natao ny fahasavana ary teo no nahatrarana izany. Ny izay reto ny police de frontière moa izany teo amin'ny ny asany dia nahita an'ireto sinoa anankitelo izay isaka iondrana ho any Maurice izay destination finale moa ho any Hong Kong dia atao mpisavanany bagaza sotony no nahitana an'ireo Hippocampe ireo. Ny Hippocampe moa izany mazava ho azy araky ny procédure ao anatin'ny saka CITES dia annexe 2 misy azy izany hoe mila tsy maintsy ilana ny atao hoe licence ny exploitation voalohany indrindra ary indrindra tsy maintsy misy ny atao hoe autorisation préalable ho an'izay olona anondrana anazy sy varotra anazy ihany koa izany. Nefa ny zavatra nitranga zany dia sady tsy misy licence d'exploitation tsy misy autorisation préalable avy any amin'ny tompona andraikitra mahefa sy ny nomeny an'ireto sinoa reto dia midika izay zany miteraka fanikan-dalana ho an'ireo sinoa izay zay zavatra. Olo zany zao 10 kilao eo ny lanjany. Fa raha isainy io zany dia amina rivorivo mahery mihitsy satria somary maivana kely izy. Biby voaro ao anatin'ny fifanarahana CITES izay natao Madagasikara sony ny Hippocampe izany hoe mila fanomezan-dalana manokana ny fitrandrahana sy ny famarotana ary ny fanondranana azy any ivelany. Tsy nahitana izany taratasy izany sy tany amin'ireto toeratany sinoa misy telo ireto. Ny procédure manaraka moa zany zao dia atolotra ny douane izy satria nanao ihany koa ny nandikany anatanteraka ny asany koa ny douane satria infraction douanière koa zany satria mahafantikan-dalana azy eo nivony atao hoe espèce protégée sy animaux protégés reo dia enjehan'ny lalàna dia infraction douanière dia atao ny douane manao azy. Vita zay dia atolotry ny douane indray makany amin'ny service ny environnement mba hanenjehana azy ireo avy hatrany atao hoe exportation des animaux protégés zay zany infraction hanenjehana andreo. Vita zay dia atolotra ny fitsarana mahefa avy hatrany izy anjara amin'ny fitsarana zany no mahita azy. Marina fa manodidina ny $200,000 izany hoe 3 tapitrisa ariary anoany ny ivarotany sinoa ny kalaon'ny Hippocampe any amin'ny tsena any Hong Kong. Anaovana fanafody na koa atao anatin'ireny karazan-java-pisotro toy ny toaka reny no tena matetika ampiasaina azy.